fifaliana indray no tafaraka aminao amin'izao fiandohan'ny farany herinandro izao. Navesatra ny herinandro natrehana satria be reo atraikitra sy adidy izay tsy maintsy natrehanao. Kanefa amin'izao fiandohan'ny farany herinandro dia manana teny ampanantenananao Andriamanitra. Teny izay milaza aminao fa misy ny fanantenana noho ny fitiavana izay nasehony. Andenge irahantsika mamaky sy zaraina aminao ty andalan-teny ao amin'ny asa soratry ny apôstôly Paoly ity ao amin'ny Romanina 5:5 manao hoe tamin'ny alalan'ny koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, koa dia aoka isika faly amin'ny fanantenana ny amin'ny vonina rehetr'Andriamanitra. Izay teny izay no tian'Andriamanitra ho raisinao, hoentinao hamakivaky ny farany herinandro. Efa natolotra anao ny fanantenana amin'ny alalan'ilay zanany natokana. Koa mazotoa manaraka ny fandaharana izay ho atrehintsika rehefa avy eo ahatsiaro ny fitantanan'Andriamanitra ianao. Mombanao any Andriamanitra ary tahiry anao amin'izany izy. Nisy trangan-javatra ngeza nisy teo amin'ny fiainana nisy fotoana, dia rehefa tafavoaka tao anatin'ilay izy dia ohatra nanontany-tena hoe maninona raha tsy maty tao anatin'iny zavatra, maninona raha ny tafavoaka velona tao anatin'iny zavatra iny, nefa ny olona rehetra niaraka taminay dia iran-doza daholo. Nisy adihevitra tao anatin'izay fotoana izay hoe rehefa manankina fiainantsika amin'Andriamanitra tsika vao maraina, manao mamaky ten'Andriamanitra, manao mofonaina, manao an'izao rehetrarehetra izao, dia tokony tsisy lozan-jo antsika mihitsy. Dia nitoeran'izay zavatra izay nefa ilay izy hoe tsy voatery hoe tsy misy lozan-jo antsika, fa indraindray misy loza velan'Andriamanitra hiatra amintsika mihitsy aneho ny voninahiny amin'ny fiarovana antsika rehefa avy eo. Nisy fotoana izay tany nosy anankiray atao hoe nosy Belleville. Rehefa ody izay avy eo satria nisy asa fitoriana niantsonanay taty tanàna, dia rehefa ody izay avy eo dia niarana fanafiana dahalo teny an-dalana. Rehefa niarana fanafiana dahalo izay dia ny tena irery, izany hoe izay niaraka tamin'ny kirery no tsy voakasika tao anatin'izay, fa ny rehetra dia niaran-doza daholo. Dia na izay ary tao anatin'izany ohatrany somary verivery saina kely mihitsy fa maninona ary tsika no tsy nikasihan-dry zalahy, maninona tsika ny tsy vonoan-dry zareo, maninona tsika ny tsy nataon-dry zareo an'izao, tena hoe tsy nisy zavatra nahakasika na kely aza. Dia avy eo tsapa hoe tanan'Andriamanitra
no niaro sy nivimbina tao anatin'izay zavatra izay. Dia izay fomba fidiran'Andriamanitra ao anatina ka anankiray amin'ny fiainana izay matetika mamelona fanantenana ao anatiko foana. Hoe ninona zany zavatra ataoko na mihevitena ary indraindray hoe tena efa mpanota be dia misy fotoana kay Andriamanitra tsy miraharaha mampanota anahy fa tena hoe miaro ary tena maneho hoe mbola misy zavatra ilany anahy eo amin'ny fiainana dia miaro tena hoe miaro dia mamelona fanantenana izay zavatra izay ka na teo ary zany rehefa fotoana rehefa mampimetra-panontaniana taloha reny rehefa misy problème miatra rehefa misy zavatra midona be eo amin'ny fiainana dia tena kivy be mitomany mihitsy indraindray tsy mahalelahy io fa mitomany mihitsy indraindray dia mamelona fanantenana reny fomba fidiran'Andriamanitra tsehatra reny hoe tsy rerisika fa tena misy Andriamanitra ary velona ilay fanantenana ny amin'ny fiavian'i Jesosy indrindra satria rehefa tena mafy ilay zavatra mahazo dia mametra-panontaniana hoe roviana ihany ary vao avy Jesosy rehefa tena gaigy be ity zavatra iainana ity dia izay ihany koa no tiako zaraina amintsika fa na mafy be ary io dia mahazo kivitsika, mahazo mitomany fa tahaka n'ilay nahazo an'i Joba dia tsy misy excuse azontsika ialana amin'Andriamanitra raha mbola velona aintsika. Mino aho fa anilako ianao mahala izay matsaray. Mino aho fa ianao tsy manary na irery azaho. Tsy manay aho ianao no eriko mafiorinao ampogo aho. Mino aho fa anilako ianao naiza misy ahy hiara-dalana tantara anankiray izay anisan'ny nanamarika ny fiainako ilay izy moa zany satria raha tsy teo Andriamanitra tamin'ilay izy dia tsy hitanareo miresaka eto akory androany satria nanana aretina nitaiza zany, aretina avy any an-kibo ilay izy, malformation congénitale izay avy ato amin'ny foko. Dia rehefa nandeha ny fotoana vao teraka aloha zany dia tsy fantatra mihitsy io fa hoe ohatran'ny zaza rehetra normal ihany fa remarqué ny ray aman-dreniko fotsiny zany hoe mitomany lava dia naiza tsy afaka hoentina anaty bus satria manakorotana ny publika tena na mivoaka ny trano ary dia misahira-tsaina zany dada sy neny hoe ahoana indray satria anakorotana ny vahoaka indray fa hitomany lava. Taty aoriana roa taona tamin'ny faharoa taonako zany satria roa taona taty aoriana nanomboka migrave ilay aretina dia hoe aleo hijery dokotera amin'izay. Dia rehefa nijerena ilay dokotera dia zareo no nanamafy hoe aretina ho amin'ny fo ilay izy misy an'izao fony tsy ahafahany miaina, mila tsaboana haingana ary mila didiana haingana raha tsy zany tsy velona intsony zaza io ary tsy avitra intsony. Teo zany mipetraka ny fanontanian'ny ray aman-dreny hoe ahoana no atao satria mila alefa ny ivelany mila expert no manao an'ilay fandidiana resaka fo dia ahoana no ahitana vola, ny vola tsisy ny fiainana sarotra sy ohatr'izany dia izay zany natao andohan'ny zareo. Une fois fantatra zany ilay aretina hoe aretina amin'ny fo dia mila fandidiana dia nataon'ny dada sy neny voalohany nizara an'izany tao am-piangonana hoe zao ny problème mila fitondram-bavaka avy aminareo. Dia nanomboka tamin'ny teo moa zany larobia, zoma, commencement, sabata dia araka ny tantara dia
misy fotoana manokana foana hitondrana ambavaka an'le kahako zany fiangonana rehetra ny district rehetra efa malala hoe ay vao miresaka anahy dia efa hoe ay ito le zaza ohatra zao zavatra an'izao dia ohatra zao ny ndre farany zany hoe misy an'le médecin du monde miandraikitra an'le fandidiana mandalo ao à la réunion ka raha afaka makao à la réunion nareo dia matongava ao la réunion dia ao natao le izy aiza nahitana frais sy ny sisa amin'izany hoe ao la réunion zany frais eo ihany fa ny koan'le fandidiana koa ahoana satria zany dia tohizana foana moa zany nivavaka tohizana mivavaka ary tena raha ny tantara tsara neny anahy dia tena hoe tsy mbola mivavaka ohatr'izany tena ara-baky teny zany le hoe sola aloha alika mihitsy ny fiangonana ray manontolo indrindra fa izy mivady ny valim-bavaka ngeza indrindra dia izao hoe voalohany aloha vita ny mission an'le médecin du monde tao à la réunion dia andalo eto Madagasikara zareo zany hoe valim-bavaka lehibe zany zany hoe ay tsy mieritreritra frais aloha zany tsika fa eto zareo fa ahoana indray koa an'le chirurgie dia anankifito mianadazy tamin'izany no nitovoka zany ka ny ankamaroan'ireo ray aman-drenireo zany olona afaka mahavita an'le fandidiana daholo fa raha tsorina dia zay reriny tsy havita an'le izy raha le koa an'le izy dia nanantona le médecin du monde zay olona inaccessible mamanay zany hoe aloha mba hiresaka amin'le chirurgien raha mba mety dia niresaka nresahany mamanay zany tamin'izay hoe tsorin'le ka zany tsy manam-bola zao ny fahafahanay tsy tonga amin'le takinareo nefa za te hanavitra ny zanako ay ok zany zay sy ny dokotera ndraso aloha fa dinihana fa nareo koa fito be zao dia ahoana moa zany raha mamela anao zay dia ahoana ny amin'ireo ray aman-dreny sasan'ireo dia ohatra nisy ekara kely teo amin'le valim-panontaniana sy le fangatahana zany toy foana nivavaka tena nytoy foana nivavaka rehefa niasa mamanay le chirurgien dia ozy izy hoe ao ary ny amin'ity zazy ity etohanay daholo ny momba anazy rehetra lany rehetra hatramin'ny fanafody rehetra zany mandra-pivoaka ny hopitaly dia ity zao ty azao salama tsara isaorina an'Andriamanitra tiako ambara amin'izany dia zao hoe tsy ny enan'le izy mivantana fa hitako tao anaty mason'ny dada sy neny hoe raha tsy teo Andriamanitra nanampy an'ny zareo tsy tanteraka daholo le izy teo rehefa tena dinihana amina tsipria le zava-misy zany dia zavatra tsy takatra ny saina hoe ahoana moa zany na tonga an'izany hoe olona tokony ho déplacena makany ivelany ho tsaboana ho didiana fo fa tampotampoka teo tonga teto le mpandidy zay tokony andehanana any ny fandidiana rehetra dia gratuit daholo araka ny tantara henoko zany dia hoy zay hoe tena lehibe loatra Andriamanitra ary mino koa za fa raha tsy nahatoky an'Andriamanitra dada sy neny tamin'ny fotoana io tsy nanana hery ahafahana miatrika an'le zava-misy satria tsapako hoe mafy zany mananjanaka marary sy ny adi-tsaina eritreretina dia nefa zareo hitako anatin'le fitantarana zany hoe nisy hery miaraka amin'izareo eo ampiatrehana an'le ady ankoatran'izay nefany mbola nivaly tsara ho amin'ny zavatra lehibe tsy takatra eritreretina indrindra tsara ny zavatra rehetra dia manam-porofo ny alehibiazan'Andriamanitra le izy hoe Andriamanitra rehefa avelanao hiasa ary rehefa tena mametraka ny fitokianao tanteraka aminazy ianao dia ataonao ohatrany asehony anao mihitsy tsisy dikany aminazy aneny mamany olana lazainao fa goavana be io ka niraisiko lesona lehibe tamin'ny fiainako zany le izy hoe ninona zavatra atrehako zay olana eo alohako dia miara-miasa soa zany raha tia an'Andriamanitra mila tia an'Andriamanitra aloha zany za zany dia miara-miasa soa anahy daholo na zavatra eritreretiko ho ratsy ara
mitady aminao, tsy hoe tsy fitiavany anao. Navelany seho fianarana amin'ny finatoetra vaovao. Mbola hisy maraina vaovao, andimbiny aliny tatao. Mbola hisy maraina vaovao, fatendriny ho anjaranao. Mbola hisy maraina vaovao, andimbiny aliny tatao. Mbola hisy maraina vaovao, fatendriny ho anjaranao. Fatendriny ho anjaranao. Dia raina mandrakariva Andriamanitra satria nandre reny hira fiterahana sy teny fampahirezana reny ianao, ary azoko antoka fa tsy niala tao aminao ilay teny manao hoe misy fanantenana ao amin'ny voninahitran'Andriamanitra izay efa nomeny anao. Koa mba tanteraka izany, tanteraka amin'ny fiainanao, dia andeha isika hiara hivavaka ahafahanao mifikitra amin'ilay Andriamanitra. Hivavaka isika eto. Raha io misaotra no nahafahanay niatrika iny fandaharana mahatsiarova iny, izay fotoana manokana omena ho anay mba hahatsiarovanay ny fitiavanao, hahatsiarovanay fa tsy misaraka aminay ianao momba ny fiainanay manontolo. Ho atahio nanaraka izany fandaharana izany, ary aoka izy ireo hitaona ny hafa koa mbola holiana hiatrika izany fandaharana izany mba hahafahany izy ireny ihany koa mandray anjara amin'ny fitahianao sy ny voninahitra tolotrao. Ho Andriamanitra raha makivaky ny alina izay, dia mpahitao fiadanam-po hamakivaky sao farany herinandro izao, ka ny fiadananao no ameno ny fiainanay, ahatonga anay hiorina amin'ny fitiavanao sy ny fanantenana omenao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.